azoko lazaina tsy misy fiambahambana kosa angamba fa fitopolo isan-jato eo ny gasy mino an'izany hoe matotoa, angatra na ny fiainana aorianan'ity fiainan'ity. Ny frantsay ary izay firenena izay tsy mino betsaka akory ankoatra ny zavatra hitany dia voamarina fa 4.5 isan-jato ny olona mino an'izany hoe misy ny fantôme. Raha manana namana izao ianao dia antanihoana izy hoe efa niana zavatra hafahafa ve izy, efa niana zavatra tsy voazavany ve izy. Inoko fa betsaka ny olona manana tantaraina momba an'izany. Tsoda ny anarako ary arahanao izao tafasiry. Raha ny finoana be sy ny maro ny jerena dia matotoa, angatra, lolo-vokatra dia midika hoe fantôme amin'ny teny vahiny. Rehefa tonga amin'ny teny vahiny ary tsika dia fantôme midika hoe illusion, vision, manifestation supernaturelle, apparition. Eny, mbola misy teny hafa koa mahalaza an'izany amin'ny teny vahiny, fa amintsika gasy izy dia ny hoe angatra na matotoa ny tena mahalaza azy. Ny angatra dia olona efa maty izay manangatra ny olona izay mbola velona, miseho mivantana amin'ny alalan'ny fahitana. Matetika moa misy ny matotoa sy ny angatra dia olona efa maty foana fa tsy biby izany mihitsy. Inoko kosa nefa fa raha mino an'izany ianao dia efa nanontany tena hoe avy zany ny avian'izay hevitra izay hoe misy ny matotoa sy ny angatra. Tsy lavitra akory nefa dia voavalintsika izany fanontaniana izany, satria amin'ny fiainantsika andavanandro dia efa hita taratra izany. Ny fivavahana, ny fombafomba, ny filozofia, ireo rehetra ireo dia milaza daholo fa misy ny vatana izay mety maty ary misy ny fanahy izay tsy mety maty. Ny fanahy izay miseho amin'ny velona dia efa finoana efa nisy foana hatramin'izay. Raha anisan'ireo tsy mino koa ianao dia marina ny ianao, satria nandritra ny tantaran'ny fanesesy dia ny fanditra foana ny olona hoe tena misy tokoa ve izany matotoa izany, tena misy tokoa ve izany angatra izany. Eny ampiseho anay mihitsy ilay sary, na ninona ialany tsy naka sary, na ninona ianao tsy naka sary. Ary lazaiko anareo fa ny tombony izany hoe rehefa misy zavatra mitranga dia tia haka sary mba hanaporofona fa misy ilay zavatra. Misy an'izany Simon Marsden izany izay spesialista amin'ny fangalana sary mampatahotra dia nahazo sary tamin'ny 19 septambra 1936 tao amin'ny Palais Raynham Hall. Io toerana io dia any amin'ny Norfolk any Angleterre any. Mpaka sary izany Simon Marsden amina magazinina iray hoe Country Life. Nahazo sary izy izay eo amin'ny tohatra misy vehivavy antsoina hoe The Brown Lady na la Demoiselle Brune. Mety sary ny Dorothy Townshend izy io, izay vadiny Charles Townshend, tompony io trano ihany. Io sary io izay inoana fa sarina matotoa dia efa nohamarinina manam-pahaizana maro fa sary tena marina ary authentique. Nisy sary any tamin'ny 14 izay nalain'ny olona tany amin'ny Pays de Galles fa hoe sarina matotoa kanefa nohamarinina fa tsy marina ilay izy. Avy eo moa taty aoriana ny abetsaka ny sary satria efa mihamora koa no manamboatra sary amin'ny alalan'ny appareil numerika, ny logiciel izay efa mivoatra be ary tsy dia ninon'ny olona intsony ireny. Raha ny orona tsara indray resantsika dia tamin'ny taona 3 dia tao amin'ny Château de Hampton Court nisy fantômany Henri VIII izay azo sary. Io sary io dia nandeha vaovao, nandeha tamin'ny tele rehetrarehetra naneran'izao tontolo izao kanefa rehefa niteny izany Richard Wiseman fa hoe sary tsy marina io fa sary namboarina mba hanaovana pub an'ilay palier fotsiny dia tsy niraisin'ny olona fa zavatra tena marina indray ilay izy. Misy koa izao orona tsara tany Tokyo ao anatina parkina iray izay misy vehivavy miembotra dia manjavona tampoka izay nohamarininy manam-pahaizana fa tena authentique ilay vidéo. Taty aoriana moa dia miparitaka ny sary izay lazaina fa misy matotoa kanefa tsy ninon'ny olona betsaka intsony. Ary fantatrao hoe fa ny chasseur de fantôme izay nankalazain'ny vahiny tao anatin'ilay film hoe SOS Fantôme dia nisy olona namorona izany tany aloha tany, tsy mihaza fantôme izy izany hoe tsy mihaza matotoa fa manao analizy ary mandinika ny fombafomban'ny matotoa. Harry Price izy no anisan'ny nalaza namorona izany hoe chasseur de fantôme izany tamin'ny 1925. Nanana laboratoire mihitsy ary izy tamin'izany tao a Londres. Namoaka ny asa sorany mihitsy ary izy tamin'ny gazety tao anatina toerana hoe Presbytère de Borlée. Io toerana io izay anisan'ny toerana malaza hoe misy matotoa indrindra ao Angleterre. Raha ara-tsiantifika indray nefa dia tsy azo lazaina hoe mitombona ny fisian'ny matotoa ary tsy azo atao fanadihadiana manokana akory ary, satria
tsy mbola nisy ny siantifika hoe tena nadiady an'izany hoe misy marina ve matotoa. Mety efa nisy nanandrana fa tsy nahita pirofo mivaingana. Misy anefa fomba fijery hafa fitondran'ny siantifika azy, ao anatin'izany zao ny hallucination, izay miseho rehefa tsy ampy ny information anananao amina zavatra ray mitranga. Izany hoe mamorona izany ny sainao rehefa misy zavatra tsy voazavanao ilay izy, ary zavatra mety hitombona koa nefa izany. Manaraka izany ny paralysie du sommeil. Rehefa matory ianao dia tonga saina amin'izay zavatra mitranga rehetra io fa tsy afa mihetsika, mety mangovotra, ary amin'iny fotoana iny ianao honya no maheno zavatra hafahafa. Izany hoe mety misy olona mandeha ny ivelany ao an-trano amin'ilay tsy voazavanao zany ao anatin'io paralysie du sommeil io. Fantatrao koa ve nefa fa misy ny siantifika izay nanao fanadidina momba ny sainao ary nahita fa misy elektrode apetaka eo amin'ny lohanao io, dia amin'ny fotoana iny ianao mahatsapa fa misy olona mijoro ao aoriananao mijery anao. Eritrereto kely anie izany io olona io nefa izay olona tsy manana olana ara-tsaina talohan'izay expérience izay, ary voazava fa ny ao anatin'ny saintsika rehefa kitian'io elektrode io mahatonga an'izay, izay koa ary mahatonga ny voyage astral. Ary siantifika koa dia voamarina fa ambanin'ny 20,000 hertz ihany ny feo enony sofin'ny zanak'olombelona. Teny ambonin'izay zany tsy eno amin'izao fotsiny. Izany indrindra no nahatonga ny Nazi izay nitarihan'i Hitler hanamboatra fitaovam-piadiana amin'ny alalan'izay tsy fahenon'ny olona ny ambonin'ny 20,000 hertz izay. Izany hoe misy zavatra alefa n'ilay fitaovam-piadiana tsy henon'ilay olona kanefa mampirisika azy hanao zavatra tsy eritreretiny. Izay moa zany ny eritreritry Hitler fa tsy nety vitany hatramin'ny farany ilay fitaovam-piadiana. Marobe ny toerana voalaza fa misy matotoa, ohatrana any France zao la baie de Mortemer, Jardin de Trianon any Versailles any, ny Tour de Londres raha any amin'ny Royaume-Uni lazain'ny olona fa misy matotoa ao amin'ny Hampton Court, io izay château koa. Ny château ray koa izay efa nresantsika teo hoe Rainham Hall. Any États-Unis zao amin'ny Maison Blanche izay tranon'ny filoham-pirenena dia lazaina fa misy ny fantôme-ny Abraham Lincoln. Ohatran'izany zao Calvin Coolidge izay président teo aloha tena namarina fa misy an'ny Abraham Lincoln ao amin'ny bureau oval hita indraindray. Ohatr'izany koa Frank Delano Roosevelt, président ihany io, izay mahita ny Abraham Lincoln ao amin'ny Maison Blanche. Ohatr'izay koa reine amin'ny Pays-Bas izay efa mipetraka tao amin'ny Maison Blanche dia nanamarina koa fa efa nahita ny Abraham Lincoln tao. Misy koa ny trano malaza ny Amerikana izay antsoina hoe la Maison d'Amityville izay misy poltergeist. Ny poltergeist moa izay matotoa mibata entana masika ary tena mampijaly ilay olona mipetraka ao amin'ilay trano mihitsy. Io trano any Amityville io moa zany dia nampiainga ny inspiration an'ny olona maro amin'ny alalan'ny film, ny boky sy ny rehetrarehetra. Avadikely any Londres indray ianao, Sir Arthur Conan Doyle sy Harry Houdini. Inoko fa mety efa henonao ihany angamba ireo. Harry Houdini izay magicien malaza amin'ny fitsoahana amina toerana hoe tena ety ary avitany magie mihitsy ary hoe mifatotra amina vy izy ao anaty rano dia afaka miala ao. Ary Sir Arthur Conan Doyle indray izay lehilahy namorona ny Sherlock Holmes. Inoko fa efa henonao koa izany. Mpinamana izy roa ireo ary tena efa mpinamana efa ela kanefa resaka ny finoana spiritualisme, izany hoe finoana amin'ny matotoa sy ny angatra sy ny tarany no nampisara-bazana n'izy roa. I Arthur Conan Doyle nino ny fisian'ny matotoa ary Harry Houdini tsy nino an'izany mihitsy. Tany amin'ny taona 1920 moa zany nalaza ny spiritualisme tany Londres. I Harry Houdini izay olona tsy mino an'izany mihitsy dia nilaza fa mpanambaka daholo ny olona izay milaza fa afaka miresaka amin'ny olona efa maty. I Arthur Conan Doyle kosa nefa nilaza fa tena marina io ary tsisy fikafika zany. Ary niteny tamin'ny Houdini fa na Houdini ary dia magicien. Laza nefa Houdini fa resaka magie izy tsisy idiran'ny spiritualisme fa fikafika daholo ny ahafahan'ny Houdini mivoaka ao anatin'ireny tour de magie ataon'ireny. Samy nanana ny antony moa zany izy roa hoe inona ny antony ninony an'izay, inona ny antony tsy ninony. Sir Arthur Conan Doyle zao izay nisedra fahafatesana maro, ny vadiny voalohany, ny zanany izay voa amin'ny pneumonie, ny zandrany lahy, ny sodany, ary izany no anisan'ny ninony hoe misy matotoa satria tany izy nahita fanasitranana angambany.
amin'izao vanim-potoanan'ny teknôlôjia izao dia betsaka ny sary ao amin'ny YouTube milaza fa mampiseho matotoa, mahita angatra. Ao anatin'izany izao dia resahako anareo Julien Papillon izay chasseur de fantôme satria tena asa izany, dia milaza fa 700 dia azo hazavaina daholo ny zavatra mitranga hafahafa, fa ny 700 ihany ny sarotra hazavaina. Izany hoe rehefa misy zavatra mitranga hafahafa izany dia dinihana tsara ilay izy, jerena dia azo hazavaina foana matetika. Ohatran'izany izao misy olona tantaraina hoe tsy mety mahita tory mihitsy hono ty zanany lahy ty amin'ny alina, fa manana eritreritra foana izy hoe misy olona mijoro eo akaikiny. Ary rehefa tena dinihana ilay izy, aikay misy fil mandalo eo amin'ny lohan'ilay zazalahy kely, dia iny no mahatonga anazy tsy mahita tory. Dia rehefa nalana ilay fil dia nahita tory tsara izy. Eny arakaraka ny fomba fijeriny tsirairay ihany io. Misy milaza fa mino fa efa nahita, misy milaza fa mino fa mbola tsy nahita, misy koa nefa ireo mbola tsy nahita fa tsy mino. Arakaraka ao ihany io. Kanefa rehefa misy zavatra tsy voazavanao dia tianao hazavaina foana, tianao ampifantarina ny olona fa misy zavatra tsy voazava eto amin'ity tany ity. Tsodany anarako ary narahanao teo Tafasiry.